Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tena fahafahana. Ny tena fahafahana hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 9 andininy 1:30 hatramin'ny 9:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: dia ho Jesoa tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatro tokoa, ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe: taranaky Abrahama izahay, fa tsy mba andevon'olona hatrizay ela izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Jesoa namaly azy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota, fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo. Zay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko, ary ianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny tena fahafahana. Jesoa Kristy nipetraka nampianatra teo akanjan'ny tenipoly, teo akaiky ny fanatazan-drakitra, nahita sy ny fampitafa tamin'ireto jiosy izay diso hevitra ny amin'ny fahafahana, ary tsy mihevitra ny tenany fa tsy manam-pahafahana akory ary. Ambaran'ireto jiosy reto mantsy fa olona afaka izy, efa miaina ny fahafahana izy satria efa manana ny lalàn'i Mosesy, ka io lalàna io no maha olona afaka azy. Ary etsakilan'izay dia ambarany fa manana saranga ambony izy amin'ny mahataranaky i Abrahama azy. Teo anatrehan'izany indrindra no nampisehoan'i Jesoa mazava tamin'ireto taranaka ireto fa taranaka voageja, eny, andevo mihitsy aza izy ireo. Eo aloha andaniny andevon'ny lalàna, andevon'ny didy, satria dia tonga voafatotro ny didy sy ny lalàna izay misy sy mipetraka. Fa eo ihany koa andevon'ny fahotana araka ny 4:30 hoe: zay rehetra manota dia andevon'ny ota. Fa eo ihany koa ilay hoe andevom-pirazanana, toa zary tonga manindry eo ambony lohan'ny tsiraray ny mahataranaky Abrahama azy, ka dia tonga andevon'ny firazanana izy. Riavako malala, ireo rehetra izay noheverina fa mitondra fahafahana ho azy zany kay, tsy mitondra azy ho amin'ny fahafahana akory, fa voamaika voageja, voamaika voafatotra, voamaika tsy afaka. Fa Jesosy Kristy kosa mitondra vahaolana tena izy, ilay fahafahana tena izy, ilay fahafahana feno sy tanteraka. Tsy misalasala ary Jesosy manambara amin'izy ireo fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. I Jesoa Kristy ry havako, lay ambara eto fa ambony lavitra noho ny lalàna jiosy
Jesosy Kristy lay ambony firazanana mihoatra lavitra ny i Abrahama satria Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra, mitafy mahandriamanitra ary miray fomba sy fanao amin'Andriamanitra rahateo. Ary io Jesosy Kristy io lay tsy mba nanota, lay tsy voazony ota ary tsy mba noandevozony ota. Arak'izany dia izy ihany no hany afaka mitondra ny fanafahana, tena izy, ny fahafahana izay azo antoka eo amin'ny zanak'olombelona. Jesosy Kristy ry havako malala, lay Jesosy mpanafaka, tsy misandoka ny amin'izay ambarana izy, fa efa hitantsika maso, efa fantatsika ao amin'ny soratra masina fa zay rehetra nangetaeta, zay rehetra nila famonjena, zay rehetra nifanerasera taminy dia nahazo anjara fanafahana taminy avokoa, fanafahana tena izy, sady afaka ara-tsaina, afaka tamin'ny aretin'ny nofo no afaka ara-panahy ihany koa izy ireny. Ry havako, aokary tsy ho diso hevitra isika ny amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, ny amin'ny finoana kristianina ka zary mitady hevitra na fomba maro samihafa haafaka. Dia malaza ankehitriny ny resaka fampivoaran-tena na ny développement personnel, dia samy miezaka avokoa ny tsiraray mampahery-tena, miezaka manana fijery miabo, miezaka manandratra ny maizy azy ny tenany. Zao nefa ry havako, ambaran'ny soratra masina fa ho tonga fahafahana sadasada sy amidoka fotsiny ihany zany, fa i Jesosy ny tena fahafahana feno ho antsika. Zava-poana ny ezaka rehetra ataontsika sy ataony manodidina antsika tsy hahatonga antsika ho amin'ny fahasambarana tena izy raha tsy milefitra ao amin'ny Jesosy Kristy aloha isika. Miray fomba sy fanao amin'ny Jesosy isika, araka ny teny hoe fa olom-boa vidy ianareo, ka zay olom-boa vidy dia tsy mba handevona inona na inona. Jesosy Kristy no nividy antsika tamin'ny ranomasina, lay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana ka nanaisotra antsika teo ambany vahoan'ny Satana sy ny asa matiny rehetra. Ny rano Kristy no nahatonga antsika tsy ho andevozona na inona na inona. Izy zany no hany afaka mitondra fahafahana feno eo amin'ny fiainantsika. Ny fikasana, ny faniriana, ny eritreritra, ny ezaky ny tena mihitsy ary efa maro no natao teo afaka, fa tsy tonga tamin'ny fahateterana satria ny zanak'olona ihany, dia Jesosy no mitondra fanafahana tena izy. Dia hoan'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Aoka hivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra anao ao amin'ny Jesosy Kristy zokonay izahay, lay efa nanafaka izao tontolo izao. Ianao lay miteny hoe ianareo rehetra mangetaeta, miasa fatratra sy mavesatretana mankanesa aty amiko, fa izao hanome anareo fitsaharana. Dia indro tonga izahay mitondra ny vesatry ny fahotanay, ny vesatry ny olanay, ny fahorinay. Ianao zay efa niara-pahoriana, Tompo mamindrafo aminay. Dia entinay eo anatrehanao ireo kristianina marobe maniry teo afaka amin'ny fifatorany zava-mahadomelona, teo afaka amin'ny olana ara-bola, teo afaka amin'ny fikorotanam-panambadiana, teo afaka amin'ny tsy fisiana sy ny antony maro samihafa. Ianao Jesosy hijery azy ireny, fa raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa izahay. Amin'ny anaranao nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.